Mivaky tenintsika anio Sabata fa 14 volana Desambra 2024. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ny lohateny ny nanontaniany an Jesoa na ho vitsy ny olona ho vonjena na tsia. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra, nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, Tompoko, moa vitsy va no ho vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo alatrano mandonidona ny varavarana ka manao hoe, Tompoko, voay izahay, dia hamaly izy ka hanao anareo hoe, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe, nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy teny hoe, lazaiko aminareo, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isy ny fitomanina sy ny fikotrohan'ify. Raha mahita ny Abrahama sy Izaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Fa ny tenanareo kosa dia voaroka any ivelany. Ary ho tonga avy any antsinanana, sy avy any andrefana, ary avy any avaratra, sy avy any atsimo. Ireny ka hipetraka ihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy ny ao aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho ao aoriana. Tamin'izany ora izany indrindra, dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe, mandehana ianao ka mialahy eto, fa tahamono anao Herôda. Fa hoy izy taminy, mandehana lazao amin'izany amboaolo izany hoe, indro mamoaka demonia sy mahasitra anao anio sy ampitso. Ary raha afaka ampitso dia ho tanterahana ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso sy raha afaka ampitso, fa ny mpaminany tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay nirahana any aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy mety aminareo. Indro avela ho anareo ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony ianareo mandra-pilazanareo hoe, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Izany ny tenin'ny Tompo. Amen.